Mirabanao amin'ny anaran'i Jesosy manaraka an'izao fandarana zanaka mpandovy izao indray dia mirary soanao mandrakarivo izahay efa vita moa mivavaka talohan'ny resantsika eto satria mivavaka ho aho dia natao manokana ho an'Andriamanitra dia tsy ho hainontsika akory tsy izay ny tanjony. Tsy hoe tsy misy vavaka ny fandarana fa tena feno vavaka ny fandarana alohan'ny hanombohana azy sy rehefa mamita ny asa. Aloha hevitra vaovao avy hatrany ny resantsika. Nisy fotoantsika niresaka lavabe ny fanjakan'Andriamanitra. Maromaro izay ny resantsika ny fanjakan'Andriamanitra. Dia efa maro ny resantsika, tsy averintsika intsony ny resaka fanjakan'Andriamanitra fa heverina tahaka ny efa ao anatintsika. Ka rehefa ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra tsika, inona daholo ny zavatra tokony iainan'ny olon'Andriamanitra ao, ny zanak'Andriamanitra izay manana ny fanjakan'Andriamanitra na ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra. Voalohany indrindra aloha, lalana azahoana ilay fanjakan'Andriamanitra dia ny fahaterahana indray, fahateraham-baovao. Mifandrivotra be izy io amin'ny doktrinana ny fotom-pampianaram-piangonana ny maro samihafa ary izay mampizarazara fiangonana maneran-tany, zarazarain'ny doktrina io. Ary mampitahotra satria Jesosy tsy nampianatra karazana fampianarana samihafa hoe samy manana azy. Fa Andriamanitra nanome ny teniny dia anjarantsika mandray ny teny araka ny sitrapony, fa tsy araka ny filatsika fiangonana mba azahoana olona na client anaraka antsika. Tsy fandresen-dahatra no atao. Averiko indray, tsy fandresen-dahatra ny atao, tsy fampitaomana satria Jesosy niteny hoe tsy misy mahay manantonara tsy tao mindraiko izay any an-danitra ary za tsy hitaona an'izan'izy. Tsy anjarako za tsy ray fa manoro lalana no anjarako. Dia mampianatra izay nasain'i Jesosy ampianarina. Ny tanjony dia mamaky ten'Andriamanitra tsika miara-mamaky dia miaraka amin'ny fanakalo-hevitra. Izany hoe ny tena marina moa dia toro-hevitra sy dinidinika no atao eto fa tsy toro-teny fotsiny fa tena fifampizarana. Izay ngamba ny azo ilazana azy. Dia andray ten'Andriamanitra avy hatrany tsika hijerentsika an'izany hoe ahoana moa izany ateraka indray fa samy manana ny famaritany azy ny fiangonana. Aleo mba jerentsika ilay soratra masina fa sao dia ilay hevin-teny na ilay dika-teny na interprétation no voarivotra saman'ny azy. Ka matahotra hoe Jesosy tsy mampianatra antsika sy mampiady antsika fa mampifankatia antsika, kanefa na tiana na tsy tiana ilay anarana zarazarainy ilay fampianarana hoe fiangonana zoko ny fiangonana zandriny izay tsy ao anaty baiboly izany fa antsina mampisaraka ilay fombafomba hoe rano kely rano be sy sisa alovaka itsika soratra masina dia vitantsika diso hoe misy an'izany ve ao anatin'ny ten'Andriamanitra. Mijery soratra masina tsika. Hijery ny filazantsara ny jaona toko fahatelo tsika. Izay hitantsika tsara fa ny filazantsara ny jaona toko fahatelo dia resaka ny fanaovan'i Jesosy tamin'ny Nikodemosy. Dia ho jerentsika izany dia ho vakiantsika ilay ten'Andriamanitra dia ho jerentsika hoe inona ny afatra napetraka Jesosy eo fa aleo vakiana tsara ilay izy fa ndreo ifandroritana ilay izy dia aleo izay lazain'ny ten'Andriamanitra no ekena sy arahana fa tsy ilay fandrikana hevin-teny araka ny fijery ny fiangonana tsirairay. Hamaky tsika manomboka amin'ny andiny voalohany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy fariseo anankiray atao hoe Nikodemosy, mpanapaka tamin'ny Jiosy izy. Mpanapaka tamin'ny Jiosy izy nakaon'i Jesosy no ny alina ka nanao taminy hoe rabi io, fantatray fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao. Fa tsy misy olona mahay manao an'izao famantarana ataonao izao raha tsy Andriamanitra no momba azy. Jereo tsara, olona manam-pahaizana izany ty olona fariseo mahay lalàna. Jiosy mpivavaka tena mino n'Andriamanitra. Nahita zavatra tamin'i Jesosy izy. Tsy ny Jiosy rehetra ary tsy ny fariseo rehetra no manaiky an'i Jesosy satria efa voasarona izy fa ity lehilahy ity ny taomin'Andriamanitra. Izay no tonga azy ahafantatra sy te halala an Jesosy. Ahoana ozy izy zao zavatra ataonao izao fa tsy misy olona mahay manao izao famantarana ataonao izao raha tsy Andriamanitra no momba azy.
dia jerentsika Jesosy namaly ka nanao taminy hoe lazaiko eo aminao marina dia marina tokoa raha tsy ateraky ny ray dia jereo misy astérix kely ity eto misy astérix kely eto dia misy menamena kely eo ambany hoe na ateraka avy any ambony. Reny zany indray latsaka tsy fantatra fa amin'ny baiboly taloha version raha boky tena niaingana zany tamin'ny teny grika dia misy reny fa saingy taty aoriana izy misy ny latsaka ary dia miova tanteraka ny teny amin'ireny teny ireny raha vao misy latsaka na miampy dia miova. Eto zany le teny hoe raha tsy ateraka ny ray avy any ambony. Hatreto moa zany le fahaterahana avy any ambony fa tsy avy aty ambany. Ary Jesosy efa nanazava fa samy hafa ny ateraky ny nofo sy ateraky ny fanahy. Ny fanahy no avy any ambony, ny nofo avy aty ambany. Fa ny ateraky ny nofo ny ray aman-dreny no miteraka raha-nofo. Ka misy fangaroany teny sy fangaroany mpijery ateraka avy any ambony. Hoy Nikodemosy taminy, ataony olona ahoana no ateraka rehefa lehibe? Moa mahazo miditra any an-kibon-dreniny iray va izy ka ateraka? Tanao, normal be ny Nikodemosy satria nateraka ambaniko dia anateraka ara-nofo zany. Ka ny fevitr''olombelona sy ny fevitr'Andriamanitra mifanipaka tsy misy varatra. Ny abidia mpampianarana zao tontolo izao sy ny abidia mpampianarana tompo tsy mitovy mihitsy. Fa ny tenin'Andriamanitra eto hoe nateraka ny ray avy any ambony. Tena mafisy ny Jesosy ilay avy any ambony. Ahoana ilay fomba fahaterahany? Dia hozy izy mindinina 5. Jesosy namaly hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra afanjakan'Andriamanitra izy. Raha adika ilay izany mifandray amin'ilay ambony ny teny Jesosy mifampitohy fa tsy hoe tapahana ilay izy. Nateraky ny rano sy ny fanahy avy any ambony fa tsy ny rano avy aty ambany. Jereo tsara fa mizara roa ny rano amin'ny Genesisy. Rehefa nanamboatra ny habakabaka Andriamanitra dia misy ny rano ambony sy ny rano ambany. Nateraky ny rano ambany dia ara-nofo fiainana ety ambony tany, fa nateraky ny rano ambony dia ny fiainana ara-panahy. Jerentsika vetivety dia teny amin'ny Genesisy. Raha hijeritsika eo amin'ny Genesisy jerevantsika vetivety eto Genesisy toko voalohany 1:9. Zao ny voasoratra ao. Ary Andriamanitra nanao hoe misy habakabaka eo anelanelan'ny rano ary eo ka mpisaraka ny rano amin'ny rano izy. Ary Andriamanitra nanao ny habakabaka ka nampisaraka ny rano ambany habakabaka tambany rano ambony ny habakabaka dia misy zany. Misy zany rano ambony dia misy zany rano ambany. Raha zay zany resahantsika dia zao. Lasa filoatra ny maika ny hazakazaka be tsika dia tonga dia mitady rano aingana. Dia teraka teo le fampianarana sy doktrina maromaro samihafa. Teraka teo zany le fampianarana sy doktrina maro hoe rano be, rano kely. Tsy haiko aiza amin'ny baiboly misy soratra hoe rano be, rano kely. Toerana no misy ao tany amin'ireny rano Jordana. Teny amin'ny loharano. Vakio tsara ny Jaona 3 nanao batisa Jesosy, nanao batisa Jaona teny an-doharano. Paoly nanao batisa tsisy rano. Vakio tsara ny asan'ny apôstôly 7:20. Ary Paoly rehefa tao mpigadrana ka nangataka atao batisa ilay miaramila rehefa nanao fiderana izy dia nitritiny dia vaky ny trano dia saika hamono tena ilay mpiambina. Dia hozy izy aza mamono tena ireo fa izay aty any. Dia rehefa nangataka ilay miaramila ataovy batisa izy tsy niteny hoe afaka ray volana. Fa rehefa natao batisa izy tsy fantatro hoe niloharana ve zany ny trano. Ary any amin'ny tany tsy misy rano dia manao ahoana? Anao piscine ve sa anao ahoana? Ary ny tena ngeza be iza nanao batisa an'ilay jolahy. Ka afaka hiteny fa tsy voavonja ilay jolahy. Fa Jesosy nanao batisa an'ilay jolahy tambony hazo fijaliana tamin'ny rano ambony. Jerentsika ary ilay rano ambony hoe ohatry n'inona ihany koa zany ny rano ambony. Fa misy tenin'Andriamanitra manamporofo an'izany ao anaty baiboly dia andaontsika jery tenin'Andriamanitra anankiray indray. Jerentsika ity teny amin'ny Efisiana 5:20 ity. Mba hamasina azy amin'ny hanadiovany azy amin'ny rano fanasana amin'ny teny. Le teny no tena
fanadiovana. Jereo tsara ny teny Jesosy teo ambony hazo fijaliana rehefa nibebaka le jola hoe mba tsarovy rehefa mbe amin'ny fanjakana anao. Be dehibe nandika an'iny hoe teo ny ilazany azy fa mbola ho avy ny fotoana io samy manana ny fiteny sy izay le mandika. Fa Jesosy ny teny hoe anio mionako aminao any paradisa, tsy nandainga izy, tsy hoe anio ilazako, satria ny teny izy hoe zao sy ny rairay ihany. Ka raha lasa tany amin'ny fiaina-tsita ary Jesosy 3 andro nakany an-danitra le fanan'le jolay, ino nahita ny lanitra voalohany iny, tanteraka ny teny Jesosy hoe ny jolay sy ny mpivarotena ny ololalana anareo ry tsara velantsika. Reny niditra ny lanitra voalohany jolay niditra ny lanitra voalohany iny jolay iny rehefa niona tamin'ny ray izy dia efa niona tamin'i Jesosy. Any an-danitra ny ray sy ny teny ary ny fanahy miaraka nandray azy, fa le Jesosy ary nofo tetỳ, le nofo ny fonosina nofo le teny no Jesosy tetỳ ambony tany. Ka zay zany manjary fandrohitana zany le fampianarana, dia eo no jerentsika tsara. Io mila jerentsika tsara, mila jerentsika tsara zany, resantsika tsara hoe raha jerentsika le tenin'Andriamanitra vitsivitsy teo, tsara mifandrivotra tenin'Andriamanitra. Ny fombafomba mpivavahana izay nateraka ny fotom-pampianarana na doktrina mampisara-bazana ary mampiteraka karazam-piangonana be dia be, ary lasa hifaninanana le izy ary mifankahala ihany koa satria mifaninana. Zay ve ny nampianaran'i Jesosy hoe mifankalanareo, fa Jesosy nampianatra hoe mifankatiavy ianareo, ary aoka ozy izy samy hanao ny namany lehibe noho ny tena. Ka eto zany ny olona ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany dia nateraka avy any ambony fa tsy nateraka avy aty ambany. Raha ny rano ambany dia famantarana fotsiny ihany. Rehefa nitsondromona ny lahavoan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, rano sy ravoka teo amin'ny lahavoany, zany hoe ny rà mariky ny famelan-keloka ary ny rano mariky ny fanadiovana. Io rano io zava-dehibe, io famantarana lehibe io. Be dehibe moa mampiasa an'izy io amin'ny fomba ohatrany hoe niraisina tamin'ny tenin'Andriamanitra nefa ohatrany misy zavatra ovana le izy. Ka tsika mila mitandrina satria ny fandikana vilana teny anie zay nge navoanevy ny rarany izy tsy hinana ny hazo fahalalana tsara sy ny ratsy. Rehefa fitahan'ny Satana izy hoe tsy azo hohanina ve izy rehetra dia tsy hinana, dia izy hoe leo mpivonika, nefa tsy niteny an'izany Andriamanitra. Fampianarana efa tany aloha be zany, tsy niteny an'izany Andriamanitra tsy azo hohanina no mpivoany sany, fa ny fahalalana tsara sy ny ratsy ny tsy azo hohanina satria niarana niry tokoa ny hazonaina. Ka raha vao nompivoany no tenen'ny Eva dia tsy azo hohanina koa zany ny hazonaina, dia maty ny olombelona. Raha ninana an'izay zao ny olombelona tsy maty mandrakizay. Zay nandrarana azy tsy hiditra sy nandroana azy so manendry ny hazonaina izy dia tsy ho faty amin'ny fahotanjony izy. Ao anaty fonoteny zay ao anaty fonoteny zay satria efa niresahany efa lavitra be koa, efa niresaka an'izany efa ela be tsika. Ka zao zany ny zavatra resantsika. Ny olona anatin'ny fanjakan'ny lanitra dia tsy maintsy olona vaovao, araka le teny Jesosy hoe tsy misy olona manisy divay vaovao anaty sindotitra tota, na manampina amin'ny lamba vaovao lamba tota, fa ny vaovao anatrehitra ny tota. Le tota eto dia le fiainantsika taloha, le fombafombantsika le zao tontolo zao. Anka rehefa efa nandrain'i Jesosy tsika milaza kristianina, so ihany fa mbola vo kristianina fa tsy tena zanak'Andriamanitra. Tsy miova kory le toetra, tsy miova le fiainana, le fankalana le lototo, tsy miova le fiaingona fijerijejona sy le zavatra mahatsiravina eny ivelany amin'ny fiainana zao tontolo mbola hoe tena makany am-piangonana. Rehefa tonga ny fotoana hivavahana, ohatry ny mpamontina ihany fa rehefa miverina ny andavanandro tsisy mahasamy hafa amin'ny zanak'izao tontolo zao. Zany rehetrarehetra zany tsy mahavaha ary tsy maneho le hoe nateraka indray. Zany olona nateraka izany dia zao miova tanteraka ny toe-tsainy, ny toe-pony, ny fomba fiainana, na fitafy na fiteny. Io zany hoe inona ny fidirana fitafy? Zao ny tenin'Andriamanitra. Marina tokoa fa misy hoe aza ny lambanao no triatriarina fa ny fonao triatriarina. Fa avaditsika izy hoe nahorakofanao lamba firy-metatra sy tsara lafo vidy ary ny tena benao nofo benao boridana foana ianao natran'ny Satana ary boridana ianao natran'Andriamanitra rehefa tsy mitafy ilay fanahy vaovao. Ny fanahy ny akanjo, ny aina ny maha-olona, fianarana efa nianarantsika izany. Ny aina dia ny amin'ny teny anglisy izy dia hoe Saul, amin'ny teny frantsay izy hoe âme, fa ny fanahy esprit na spirit
akanjo efa nazavaina tany alobe zany fa le amina le maolona io no akanjona am'le spirit na le esprit na le fanahy ka le fanahy io akanjo fitafiny io akanjo tsy hita maso fa tia nofo ty rehefa mihinana le voankazo nandrarana azy Adamaseva de maty izy ozony de vola lainga fa tsy maty satria le nofo tsy ho faty fozy Andriamanitra hoe amin'ny andro hinananao de maty anao de maty koa le fanahy bridana izy satria maty le akanjo ka eto zany mampatsiahy antsika hoe ny olona nateraka indray de tsy nateraka tamin'ny rano ambany tsy nateraka tamin'ny fiainan'izao tontolo zao ny rano amin'ny apokalipsy na ny amin'ny baiboly de fanambarana hoe vahoaka na firenena ka raha nateraka ny rano zany ianao araka ny teny any amin'ny apokalipsy hoe vahoaka na firenena de nateraka zao tontolo zao zany ianao nateraka ny rano ambany nateraka ny firenena ianao taranak'Eva ianao taranaka Adamaseva fa le nateraka avy any ambony nateraka ny fanahy avy any ambony tsy adefitra ny ataoko eto ary tsy andresy lahatra sy taonanao fa anokatra amin'ny masonao amin'ilay tenin'Andriamanitra ny vakitsika teo ka sao de lasa fifampiroitana fomba am-piangonana averiko ndray fa Jesosy ny teny hoe fakatiavinareo samy laza avy enao fa ny anarany hoe fiangonana zotony sy zandriny mampiavana ary aiza amin'ny baiboly misy an'izany foromo zany samy laza avy enao fa ao amin'ny baiboly misy hoe batisan'ny ranobe na rankely aiza misy zany ranobe de rankely fa toerana misy tao teny indreny rano de tao an-trano de tany amin'tsisy rano de teny andoha rano de zany misy tao ary Jesosy tsy niteny hoe manaova batisa azy amin'ny anaran'i Jesosy na amin'ny anaran'ny fanamasina fotsiny fizy niteny hoe manaova batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanamasina tsy azo sarana raha vao tsy feno izy telo de tsy feno le batisa satria batisa avy any fanamasina avy any ambony izy fa tsy batisa ty ambany ka na ranobe ataonao na rankely rehefa tsy nateraka ianao tsy miova ny toetranao any amin'ny foana misy ianao zay tadidio zay ny olona tsisy antoka mihitsy ao amin'ny baiboly hoe zay vita batisa de voavonjy fampianarana hafahafa mantsy misy manao zany hoe batisa ny olo mavonjy Jesosy ara tsy niteny an'izany ozy izy hoe zay misy atao batisa no ho vonjena fa tsy hoe efa voavonjy ka raha ohatra ka batisa mavonjy andao atao batisa ny olona de samy verina faotany de vita de raha mahita namanao faotany ianao de ahoana paster zany atao zany efa vita batisa ny ety atsaiko aloha raha misy an'izany ao anaty baiboly izy atao batisa de efa azo antoka fa voavonjy de misy fiangonana mba tiana mafy ny fombafomba batisany de lazainy hoe le batisany nazy no mavonjy doctrine zany na fampifotom-pampianarana isotoman'olona ka tandrefa sao de tsy avy any Jesosy zany ny tenin'Andriamanitra de nateraka avy any ambony rano ambony ny rano de teny araka ny teny tao amin'ny Efesiana fa tsy le rano any amin'ny apokalipsy hoe firenena sy ny fanjakana sy vahoaka fa le rano teny de le tenin'Andriamanitra ka ny zava-dehibe zany raha te hiaino amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao na te toetra anaty fanjakan'Andriamanitra de aoka ianao ateraky ny teny de ahoana le ateraky ny teny rehefa miteny ny teny hoe zao no tokony ny lalan'ny mpiainanao de iny raha rehefa miteny ny teny hoe tsy azonao le tsony ty de ajanony ataoana moa ianao sady mandrainy Jesosy andeha hivoaka ny ianao de manaova fitafy bridandrindana na fitopitana fa na lehilahy koa raha zao manao fitafy mitanjatanjaka ohatry ny manao slimy satria mitady lehilahy io lamaody amin'izao fotoana iny ny lamaody voateraka ny rano fa ny baiboly efa narivorivo taona ny efa voasoratra nahoana moa lamaody mitondra fakapanahy satria zao matoa ianao mitanjatanjaka na lehilahy na vehivavy te ampiseho ny vatanao mba hitsiritany hafa ohatry ny hoe mitady client zany ohatry ny amidinao zany ny tenanao zany ny hevitra reny raha dinihana raha miresaka fohy amin'ny resaka sodomita fanahy izy io tsy hoe fitiaviny misy miteny hoe zay mihitsy nateraka ohatra zao zay ny tenay fanahy io ny olona nalana devolo sodomita vadika demoniaka daholo vo afaka misy devolo mivoaka mihitsy ny tena ny olona misy fanahy sodomita karamianao ianao zao misy an'izany mizahanao mangataha amin'Andriamanitra mba ho tapahana le fanahy sy le ozona anatinao fa fanahy io tena mamatitra ka noho izany reny lamodimbazaha hoe manao kavinila sy zany hoeritsika any am-piangonana satria vazaha koa fa vazaha avy ianao Andriamanitra sa vazaha mpampianatra misy olona niteny ana hoe nareo kristianina favoazanareo tandrefana nampiditra an'io
dia nareo zana tandrefana dia izy nefa jereo manan-karena fa angamo zay nitanjo ny anan-karena ary tsy tandrefana koa. Ny tandrefana napiditra kristianisma fa Jesosy tsy avy amin'ny tandrefana ary tsy avy amin'ny kristianisma. Ny kristianina ho anaram-bositra efa nampianarina tany aloha tsy averiko tsony. Raha mijanona mianarana kristiana ianao tsy tonga any an-danitra satria tsy hisy fanekena hoe zay kristianina makany. Ny zanak'Andriamanitra mandova n'Andriamanitra ray ary mpiara-mandova amin'ny Jesosy Kristy, izany misy ten'Andriamanitra. Anarana kristiana eo amin'ny asan'ny apôstôly anaram-bositra, le fanondronondrona hoe reny le kristiana, reny le mpanara-pian'i Kristy. Efa nisy fampianarana lavabe tany tsy averiko tsony fa le mazanak'Andriamanitra zao. So no mieritreritra hoe matoa le fandarina natao hoe zanak'Andriamanitra hoe zanaka mpandovy dia hitonanao zay raha hoe miditra zanaka dia lasa atao aminay ho azy. Matoa tsy apetraka eto ny anarana, matoa tsy apetraka eto numéro telefona, tsy apetraka eto ny anaram-piangonana mba tsy hiantsonao anay ary tsy hitadiavanao anay. Fa mihaino ten'Andriamanitra ianao dia mba manadyady koa, manampy anao fotsiny zahay anadiady. Fa zay tsy taonanao. Andriamanitra nitaona ny olona satria Jesosy niteny hoe tsy misy mahay manantona raha tsy taon'ny raiko izay any an-dandraka zanga ray. Rain-janako fa tsy rain'ny olona rehetrarehetra ka tsy afaka hitaonan'izan'izy. Ho anatona Jesosy fa manoro lalana no azoko atao. Misandoka raha mitaonanao ho any amin'Andriamanaraka an'i Jesosy satria ny ray no mahavita an'izany. Fa ny nasaina atao dia hoe toroy ny fanjakana Andriamanitra fa mbiakaiky izay ihany hatreo tsy mihoatra tsy misy latsaka. Ary zao tsy tediavana laza. Averiko foana ho afa zao fantarana zao tsy hoe alaza mandrakizay mihitsy, tsy mila an'izany koa. Fa ny zavatra lazaina io dia hoe aleo le ten'Andriamanitra mba handeha amin'ny mahitsy, handeha amin'ny tena marina. Averiko vakiana le ten'Andriamanitra teo mba ho azontsika tsara. Averintsika vakiana le ten'Andriamanitra teo manomboka eto amin'ny 17, jaonina 17:17. Jesosy namalika nanao taminy hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa raha tsy ateraka indray avy any ambony. Misy an'le menamena kely io ateraka indray avy any ambony. Io zany tsy azontsika ialana mihitsy io. Nateraka indray avy any ambony ny olona dia naveriny etsy ambany hoe nateraka ny rano sy ny fanahy dia mifampitory le rano avy any ambony sy ny fanahy avy any ambony zany satria resaka avy any ambony ny fahaterahana fa tsy avy ambany. Ka aleo tsy hifandritana le fampianarana fa na rano ray zinga io na rano ray davy io na rano pisily io na rano renirano tsy fampitsarana. Tsy hainao mihitsy ny teny hoe diso ny endrakotona marina ny endrabe fa rehefa hita ao anaty baiboly hoe nisy nanao teny indrenirano, nisy nanao teo Andorano, nisy nanao tsisy rano. Asan'ny apôstôly 9:20 vakio tsara nanao mpianatra nanontany Paoly hoe nareo efa natao batisy dia tsy fa efa nandray fanamasina dia tsy hainay izany. Fa inona nanaovana batisanareo? Batisan'ny Jaona, le batisan'ny rano zany. Zahay tsy teny hoe rano be na rano kely fa rano fotsiny. Jaona manao batisanareo izy mba hanomanana anareo fotsiny fa le avy aoriana ny tena batisanareo amin'ny fanamasina dia naverina natao batisa indray ry mpianatra nametra tanina tsisy rano dia nilatsaka amin'ny fanamasina. Zay zany le endrika hoe aza ataontsika fandroitana amin'ny fombafomba io. Fa na rano be dia be na rano vitsivitsy na iza toerana misy an'izy na tsisy tahaka le jolaty ambony hazo fijaliana rano iny maro nanaovana batisa azy dia izy ny samy mitsangana fa tsy voavonjy izy. Karaha zay zany ny zavatra misy aleo atsahatra le fifandroitana amin'ny fombafomba fa ampidia fampianarana zao, ampidia mpampianarana ireny amin'ny fahalalana ny Kristy io ny teny amin'ny Hebreo. Ka aleontsika androso amin'ny tena lala dia ny fibebahana, mikeno ny faotanao, melano ny faotanao ary melano amin'izao tontolo izao. Melano amin'izao tontolo izao fa raha mbola mifanjakana izao tontolo izao no miaina any ivelan'ny fanjakan'ny lanitra ianao. Averiko foana fa ny olona anaty fanjakan'ny lanitra ihany no etoana. Fa izay any ivelany tsy miantoka ny any ivelany Andriamanitra ary loza rehetra miatra amin'izao tontolo izao dia miatra amin'ny any ivelany ka mataonao tratra dia ianao koa zany any ivelany satria mbola vao kristianina ianao. Gaga angamba ianao averiko foana ny satria fotoana kiondalana novana ny lala ny filazantsara sy ny fiangonana izao izay sombatsika ovaovaitsika le izy. Ka io zany no maranako azy hoe aza gaga no nilazako taminao hoe tsy maintsy ateraka indray avy any ambony. Jereo va ateraka avy any ambony le menamena matoa napetraka eo ilaina avy any amin'ny teny fototra io fa misy latsaka dia naverina teo.
ary namafisina fa tsy nateraka fa ty ambany rano ambony ka aoka hitsahatra le rano be rankely fa tsisy an'izany anaty baiboly. Raha misy an'izany de meo mitoko sy andimy mety misy hoe rano kely rano be ny hitako aloha de reny rano misy ta Jordana de teny Andoharano misy de tao anaty trano misy de tsisy rano misy fa tsy nahita fa nikaroka manaova recherche tena hoe rano be hoe batisa rano be na batisa rano kely de manaova raha mahita. Ka aloha tsy forontsika sina fo anarana ampimpianaotra zany hoe fiangonana lehibe, fiangonana zoky, fiangonana zandriny, iza daholo namorona an'izany. So de tsy avy amin'ny Jesosy zany fa rafidrafitr'olombelona. Ka aloha zany ny rafitr'olombelona iresaka an'izay tsika amin'ny loha hevitra manaraka fa hatreto aloha zany hoe iaingytsika ho amin'izany fanjakan'Andriamanitra nitoriana vitsivitsy taona izay fa hiditra lalina ao anatintsika hoe ohatry ny hoana le mandray azy. Nga de zay ten'Andriamanitra sy fampianaran'izay zany no entiko hanairana anao tenio tsara alalino le resaka natao teo azo ifampiresahana na tsy miresaka vantanamika ary ianao de miresaha amin'ny tompo mifampiresaha amin'ny namana de dinio aza mandeha ara-nofo kosa nefany fa mandeha ara-panahy ty misy ten'Andriamanitra kiray lakile zay noho Jesosy efa niresahako tany aloha any fa ny amana ny fanalaidindreo teny miafindreo de miteny aloako ny vavan'i Jesosy amy anankiray anao hoe Jaona 4:13 ozy Jesosy hoe nofo tsy mahasonaina n'inona fa ny teniko de efa nasy fiainana. Ny zavatra lazaiko rehetra de efa nasy fiainana araky ny ten'Andriamanitra hoe tsy mofy any iveloman'olona fa ny teny rehetra aloako ny vavan'Andriamanitra. Ka so diso fandraitsika so de diso fandraitsika fa nateraka avy any ambony izy fa tsy nateraka ny rano ambany. Ka so de diso fandraitsika ka efa ndrirotra amin'ny zavatra tsy de misy tsisy dikany akory fa ny fahaterahm-baovao de hita mihitsy hoe miova tanteraka ianao tsy le anao taloha intsony niala tamin'izao tontolo izao niala tamin'ny fahazaran-dratsy niala tamin'ny fitaomany ratsy sy ny filalaovany ratsy tsy amin'izany intsony ianao. Ka zay zany no itsika manakatona any hevitra raha iny de mirary soanao indray Ciao,